raha rotorotony fikapokapoky ny rotoroto soavaly nitarika voatiry no famantarana ny marainandro eny Anosibe dia antso vonjen'ireo olona voaendaka no saika mamoa marain'ireo mponina eny ankehitriny. Saika isan'andro no ahenona antso vonjy manomboka eo amin'ny 3 maraina ka hatramin'ny 5 sasa maraina no any. Ireo tantsaha mivarotra maraina sy ireo mpiasa amin'izao ny France mamonjy asa vao maraina no tena lasibatra amin'izany. Ny amin'ny mazavandro dia maniniky ny arabe, tsy matahotra intsony ireo andian-jolahy izay misy andiany hatramin'ny fitolà mihitsy ary manaraka sy mikely ireo tafiany mandritry ny fitohanan'ny fiara. Misy misiton'ireo findainy anaty taxi be, misy koa ireo manintaka amin'ny andro atoandro eo masony olona rehetra. Raha mba misy olona miteny dia asosiny amin'ny arabe ny sabatra ka torakovotra ny olona. Any ataony rehetra dia samy mamonjy ny tenany avy. Ny ariva moa dia tsy lazainy intsony fa saika ahitana ny dian-jolahy mijorojorosaky ny elakelan-trano rehetra ary tsy mifidy sy ireo painy. Enina vary an-tsena narapaky ny ariva aza misy makina ny elakelan-trano. Miantso ny fitondram-panjakana ireo mponina mba hijery ty Tsy Fandriampahalemana eny Anosibe ity fa efa tena tafahoatra loatra. Tsy misy enatra intsony ny fifoana rongony eny anelakelan-trano rehetra eny sy mba tanteraka ny seha-piarian'ny olona satria dia saika ampivarotra ny ankabeazan'ny mponina. Saika voakasika izany andihana fanendahana izany ny faritra Anosibe mandrangobato ka hatrany amin'ny volany ray. Vitsy dia vitsy ireo olona samy voaka vao maizina ny andro satria matahotra ireo mpanendaka marobe manirana ny tanàna. Mametram-panontaniana ireo mponina. Misy marina ve ny fandraisana ndraiky ny fahefam-panjakana manoloana ity Tsy Fandriampahalemana ity? Fa raha ny aty Anosibe aloha dia toy ny tany tsy misy fanjakana. Saika ireo mpanao ratsy indray no manjaka eny amin'ny fiarahamonina ka ajaina fatratra sao mamono ny tena raha sendra mifanena amin'ny toerana irery.